Mampionaraka Otonoely entrepreneur digital mivahiny atao mes amis les entrepreneurs manasa antsika anaraka hatramin'ny farany. Edit communication tena velatra be zany ny activité na service atolotray amin'ny maha communication anazy dia mizara roa zany misy le communication traditionnelle misy manao an'izay ihany koa zany zay mandeha manao prospection zay spot
isika hatramin'izay zany communication sy marketing atao fa mirona bebe kokoa kosa nefany an'ny resaka digital satria isika zao 2023 efa tena makany digitalisation dia manao resaka hoe communication sy marketing amin'ny resaka internet amin'ny médias sociaux resaka ohatran'izay zany ny ataonay manao koa zay ny création visuelle conception d'affiche manao spot vidéo tout ce qui est hoe création ataontsika hoe audiovisuel zany dia manao koa zay efa tatiarina kely voaisany satria efa miasa zany ianao tsy tonga dia complet avy hatrany le fort zany zavatra rehetrarehetra atomboka tsikelikely hoe zao aloha ny ananana dia amin'izao zay mampiarisa impression impression jusqu'à to amina 3 à 2 manao ihany koa zay les vaches wolof hispaneur ohatran'izay zany zay angambany raha ao anatin'ny tontolo communication mbola be dia be ilay izy fa tsy mety tsy voatanisa feto dia resaka formation indray manana tena hoe base dia hoe plan annuel hoe formation madigitaona toy hoe community management resaka fitantanana réseaux zay manao koa zay ny anisan'ny vaovao aingana koa misiny resaka formation en transit douane dia maromaro zany formation misy atao aminay photoshop resaka création ohatran'izay dia arakaraka ny demande ny olona koa sy ny besoin misy zany misy amin'izao indray afaka mampiasa formation zay ve zay à la demande zany zay hoe dia farany travail en ligne na fantatry ny maro amin'ny hoe externalisation du travail na service ho an'ny olona hitan'ny Facebook zay élite communication no menarany page Facebook-nay hita koa zay amin'ny LinkedIn élite communication ary efa manana site web zay elitecommunication.mg formation collective amonana tsy anazy amy hoe en groupe dia manao koa zany zay formation individuelle eo demanden'le olona moa zany dia mamay devis zay hoe raha ohatra ka se déplacer zay na ohatra ka makaty le olana arakaraka fa nena tsy maintsy présentiel zany fa tsy manale hoe amin'iny zay sika tanora manko matetika manamana ny excuse kely rehefa hanao zavatra hoe tsisy fotoana tsantsila dia zay tena sarotra aloha le miteny hoe miainga amin'ny tsy misy fa io tsy maintsy hoe misy zavatra foana miainganao zany mety hoe entouragenao manampy anao na ohatran'izany fa tena anisan'ny miaingako zao tena hoe telefony ako mizara manao connexion de ordinateur anankiray le ordinateur aloha mbola tsy hoe anahy manokana le izy tany voalohany fa misy namana zany misy tantinanay nanampy anahy fa misy fividian'ny ordinateur miainga tamin'isy natatoana zao misy le soratra misy hoe stop excuse zay zany mipetraka eo varavarana mihitsy hoe stop excuse aza manana excuse zany mihitsy amin'ny fiainana hoe ka satria zao fa tadiava foana vaholana da misy zavatra ohatrany hoe blocage anao dia inona no tokony ataonao fa tsy atao sakana zany le izy tsy anaovana zavatra dia faharoa soratra eo koa hoe je suis responsable tsika zany tokony mandraikitra tsika tokony andraikitra fiarahamonina zay angambany tena afatra hoe stop excuse et soyez responsable. Stop excuses dia tsika le responsable voalohany fiainatsika
dia mino za fa nisy afatra lehibe vao ianao tamin'izay ilesany teo zay dia ankasitrahana ny ravato ianao anatin'ny fandaharana hatramin'ny farany a velona tompo.